Voici le journal d'analyse politique de notre journaliste du Dagu News TV. Bienvenue. Boulachar Ichikjabi, Akorili, Akorila Hali, Assalamu alaikum, Yarhabat Tumpoko, le journal. Anisika dia iresaka momba ny JTAX sy CNTA araka ny vaovao farany fantatra dia nametraka fitoriana ny filompanorona ny radio RDG Andriamatora Solon Nataina fantatry ny be sy ny maro amin'ny solona anarana hoe JTAX. Io fitoriana io moa dia fitoriana ny Ramatoa CNTA ilay mpaneho fironana na influenceuse malaza ao amin'ny misotra sosialy izay mipetraka any France. Izy moa dia nilaza tao amin'ny pejiny ofisialy fa ingatahina no manafina ny Andria Tsitoaina ao amin'ny trano fonenana. Ity farany izay mbola karohana fatsatra hatramin'izao natory ny CNTA mihitsy moa ny toerana misy ny fonenany JTAX. Noho izany dia nametraka fitoriana teny amin'ny sampandrara miady amin'ny eloko anabaka na ny cybercriminalité eo anivon'ny polisy pirenena etsy Anosy mikasika io resaka naparitany CNTA tao amin'ny pejiny ny tenany. Aminy maty dia fanalabaraka sy endrikendrika izao atao azy zao izay tsy ananana porofo akory. Tsy voalohany anefa ity mpaneho fironana ity no maneho ny zavatra ainy sy lazay ny fananany porofo amin'ny sotra sosialy tahaka zao ka mahazo avokoa na olona tsotra na ny filoha aza dia mahazo ny andarany ihany koa. Tsaroantsika tsara angamba ny nanaovany filoha teo aloha rajoely saika isan'andro mihitsy ny fanehony hevitra ary dia tsy na menatra azy mihitsy no nanevateva ny zavatra hitany tsy mety nataon'ny mpitondra tamin'izany. Roatsela koa izay dia lasibatrany ireo karana izay ambarany mambotsy ny firenena malagasy ka navoakany tamin'izany ny anarana maromaro. Misy koa anefa ireo olona nanakina io fomba nataony toy izany ohatra Ivanesa Manonga izay tsy dia nakasitraka loatra io fomba nataony CNTA mikasika ireo karana ireo manondronondro olona fotsiny fa tsy manana porofo akory CNTA hoy izy. Izay karana nananao porofo tsy nanao ny mety notoriana sy tononona ety amin'ny sotra sosialy ety hoy ihany Vanessa Manonga. Namaly avy hatrany noho izany CNTA fa manana porofo izy matoa mamoaka izy iny. Matoto moa ko ny anaran'ny JTAX dia misy antony ao ambadika ao hoy izy. Raha iverenana ny resaka momba ny lohatenitsika dia izao rehefa fantatsa Andriamato Ainandria Tsitoaina fa izy ny fidina nataony Bianco sy ny polisy ary ny zandary eny amin'ny tokantrano dia nanapa-kevitra ny iafina izy. Vokatr'izany dia namoaka didy fisamborana azy ny fitondrana malagasy. Hatramin'izao olo itenenako izao dia mbola tsy hita ity minisitra tamin'ny andron'ny rajoely ity izay misy azy. Noho izany indrindra araky ny nambara CNTA nazahoany renseignement na tsy litsofina fa mialokaloka amin'ny trano fonenany JTAX Andriamato Ainandria Tsitoaina ary ananany porofo izany. Taitra noho izany tahina Rasolojona ka izao nametraka fitoriana izao. Hatreto aloha dia tsy mbola misy akony ny fitoriana nataony toy izany koa ny avy amin'ny fanambarana nataony CNTA iny satria tsy mbola nisy polisy na zandary tonga misava ny trano fonenany JTAX hatramin'izao. Nanamarina io fanambarana io. Ho hitantsika eo ihany moa mitoan'ity tantara ity Samy Velinaina fa tsetsatetsa kely fitarainana avy amin'ny olona mpanaraka ity fandaharana ity no anaranantsika ity fanadihadina androany ity. Mitaraina ry zareo fa misy trabo dokotera ao amin'ny urgence-ny ACRA ao rehefa maraina vita ny servisy nataon'ny alina iny ry zareo trabo reo dia mampirisika ny olona sendra niara-mbona na accident nandritra ny servisy ry zareo reo. Aporisihany hanao certificat médical ka 5,000 sy 2,000 no saran'izany. Dia ireo olona nanao ilay accident no asainy mandoa io vola io fa tsy ilay olona tsaboana akory. Io vola io anefa tsy miditra any amin'ny kitapom-bolan'ny hôpitaly akory fa makany am-paosiny izy ireo. Tsy iraina roa ry zareo no manao io fihetsika io ao ka natairina ihany nareo tompon'andraikitra ao amin'ny hôpitaly ACRA fa ny toy izao no mambotsy ny ministera rehetra eto Madagasikara. Teny atsipo amin'ny manam-panahy ihany izy iny. Izay indray no azo natolotra anareo andrany mandram-piona vetivety-nday avy tompoko. Fikarana mampiditra olona ny ponja manisy porofo nga fa raha mitady dossier dia mandehana ty amiko aty dia alefako any ny dossier matoa voatonontonona ny anaran'le JTAX dia misy antony ao ambadika ao tamin'iny resaka Ainandria Tsitoaina iny. Azao koa hoe procureur sy ny polisy manao fanadihadiana mandainga koa tatato andrino ny avotanao amponja ao tandry raha vatomanga dia olona tsy tindry trapohana iny mihitsiny iny loha ny avotao amponja ao iny koa mantsy mbola miletika ao zay va lala